Eo amin'ny sihatry ny fampianarana kosa indray dia mbola maro amin'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana Bakalorea no voatery mandeha an-tongotra kilaometatra maro na miala ihany koa ny tanànany mihitsy noho ny tsy fisian'ny foibem-panadinana any aminy. Manahoana ny fanomanana izany ho azy ireo sy ny ray aman-dreniny. Anisany manana olana amin'ny fahalaviran'ny foibem-panadinana io indrindra ny any amin'ny commune Mahavelona 10 pointy izay notsidia ny fikambanana Zanak'Ambanivolo mivoatra ny farany herinandro lasa teo. Tsy mbola manana foibem-panadinana ho an'ny Bakalorea zareo eto Mahavelona 10 pointy. Mpianatra 12 menada hiatrika amin'ny fanadinana Bakalorea no tsy maintsy mandao ny tokantrano ray sy reniny miazo an-Tomasy na hiatrika izany fanadinana izany. Farafakeliny ary faran'izay miafy mandany amanetsiny isan'ankizany ray aman-dreniny ray mandefa ny zanany hiatrika ny fanadinana Bakalorea. Manoloana izany tonga nanome vatso azy ireo ny fikambanana Zanak'Ambanivolo mivoatra na zami. Le zamia dia miezaka ny hikarakarandreo zanaka tantsaha. Tsotra ny hevitra amin'izany. Tsika rehetra miara-mahafantatra fa 20 isan-jato malagasy dia tantsaha. Raha iresaka ianao fahasairana na ara-toekarena na ara-politika na inona dia tsy maintsy ireo maro anisa ireo ny jerenao voalohany. Ka hiezaka izay zany hitondra ny anjara biriky foana amin'izay tandrify. Samy nitolorana lelavola atao sarandalana mandroso sy miverina sakafo ary fiantranona ny Tomasina ireo mpiadana miisa 12 menada ireo. Za aloha tegna faly satria ray aman-dreniko mijaly any Ambanivolo dia nampinjareo zao zareo anisany ndeha hiantoka ny firenay mandeha any tabata dia faly-bezana zany. Faly satria mbola tsy ary nisy na tamin'ny 30 pointy zay hoe fikambanana na vita arakaran'izao satria nisy fanomezana na ny fandehananay agny Tamatavy zao zay ko mangala bakany dia efa voantoka na sakafo raha zay ny atao anjare dola zao amizay mbola nagnano fety namonogna omby raika mihitsy tegna faly zay satria nampegna dépense ndray aman-dreninay le raha hitako fa tegna mitsinjo Zanak'Ambanivolo tokoatra le fikambanana. Misaotra ny fikambanana zany milo zay satria nomeny fanomezana mbo nampiena ny dépense ndray aman-dreninay amin'ny fiantonany fianarana anay. Ary mbola misaotra indrindra koa zay satria efa nilaza zareo fa mbola anohana hatrany ny mpianatra zay nalabaka zareo dia tena misaotra mihitsy zay. Mahatsiaro tena ho tsy miady rery ny ray aman-dreny amin'ny fampitanany zanany eo anatrehany zany. Faly dia faly zany zay ray aman-dreny mpianatra nanomeziny cadeau ny ray aman-dreny zany nanome vola aman-karena zany izy ho an'ny zaza. Ny ahatonga ny ankizy amin'ny tanjona ambony indrindra ary ahatonga azy ahavita mihoatra lavitra ny zava-bitan'ny ray aman-dreniny io ny fanamban'ny fikambanana zami amin'izao hetsika izao.